Sekoly maitso tafiditra amin'ny drafitra fanatsarana ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara. Manatanteraka izany ireo mpiray ombinantoka eo amin'ny lafiny sosialy ho fanatsarana ny fanabeazana. Nanatanteraka ny fambolekazo tetsy amin'ny EPP Tsiry ny voalohany volana May ireo mpikatroka Lions Club eto Toamasina, ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpianatra ao an-toerana niaraka tamin'ny Soro Optimiste. Ny mpikambana Soro Optimiste rahateo ny ministry ny tontolo iainana ekôlôjika ary ny hiala no nalolotra ny zanak'azo tamin'ny alalan'ny drefa tsinanana miisa 700 ho volena manodidina ny tany-tsekoly sady fiarovana ny faritry ny sekoly no ihany koa hametrahana izay sekoly maitso izay ary fanamby dia ny ho tontolo mahafinaritra ireo ankizy ny toerany handrato ny fahalalana eto amin'ny EPP Tsiry. Ny tena tanjona moa zany amin'ireny namboly azy teto amin'ny EPP Tsiry hitatsika zany ny manodidina fa tena ravan'ny cyclone tanteraka teto vao nandalo cyclone valy voalohany dia fa nianjeranjera daholo na ny tafitrano na ny sisiny tokotany dia rehefa natao zany ny fanadiadiana ka tamin'ny sekoly satria manadiady koa ny Lions Club international rehefa misy ny filana sy ny namantsika ato akaiky ato zany moa ny Soro Optimiste international koa zay tena nisehatra ny sekoly ity hitatsika ry ny sary amin'ny rindrina fa ny Soro Optimiste ny tena nikarakara ny sekoly hatramin'izay dia noho ny fiaraha-miasa ny mpiray ombinantoka zany dia mitsofoka koa ny Lions Club na ny tanana dia nilaina tokoa ilay namboly azy satria rehefa nangataka ny talen'ny sekoly mba asiana fefy ny sekoly dia hita fa amin'izao fotoana izao ny sekoly maitso ny école verte zany no tena hoe tonga lafatra amin'ny fikarakarana ny zaza madinika satria mitondra rivotra ny zaza manamaivana ny adi-tsaina ho an'ny mpianatra koa izy satria fantatritsika fa ny aty amin'ny tany andalam-pandrosoana moa zany dia sahirakirana ara-pivelomana ny ray aman-dreny indraindray dia indraindray zany ny ayahany ny tebiteby ny ankizy avy an-trano mahita zavatra maitso aty amin'ny sekoly izy zany dia mba mampilamina azy zay zavatra zay ary indrindrandrindra zany mampiena ny tahan'le aretina amin'ny fisefona satria madio ny rivotra rehefa feno ny zava-maitso manodidina. Ty hetsika nataontsika androany ity zany dia tsara fantatra fa niarahana tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fikarakarana ny zava-maniry zany sy ny rano dia ry zareo moa zany dia isaorana manokana eto nanolotra teknisianina foana izy nanaraka taty nampivory aman-dreny taty moa zany tamin'ny sabotsy iny dia nanome fampianarana sy fampifanana kely tsy moramora zany ahoana ny fomba hikarakarantsika ny tontolo iainana miaraka amin'ny zava-maitso mba ho tia zava-maitso zay moa zany le fiteny izao hoe ho tia zava-maitso ny ankizy dia izy mbola kely zany mampianarana an'izay dia ity nambolena androany ity zany dia ho isy fanaraha-maso tokoa ary ny ankizy no entanana sy ampianarina zany hikarakara n'le zavatra nambolentsika reny. Efa misy fomba fanaovana anazy zany le fambolena teo fa tsy hoe nasitrika fotsiny fa tena misy fomba tokoa ary hain'le ankizy le izy dia ry zareo zany ny mpanara-maso voalohany miaraka amin'ny lehibe ny sekoly sy ny mpampianatra ato ary miaraka amintsika le mpiray ombinantoka koa mandalo aty zany dia tsy azo adinoina fa ny teknisiana koa tena nanome inona zany afatra fa andalo zany zareo satria mbola be da be ny fampianarana tsy maintsy ho alefa amin'ny ankizy mikasika ny fikarakarana ny zavatra nambolentsika androany. Anjaran'ireo mpianatra ny manara-maso sy mikajy ny hazo voavoly, hanara-maso akaiky ihany koa ny teknisiany ny dref atsinanana ary etsy andaniny dia isy ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ireo mpianatra amin'ny alalan'ny filtre noentiny ireto ao anivon'ny Lions Club ireto sady fahasalamana tontolo mahafinaritra zay no fanamby ho an'ity EPP Tsiry ity niarahany ireto mpisehatra eo amin'ny sehatry ny sosialy ho an'ny fanabeazana ireto.